Raha vao miresaka hoe faritra Sava dia ny Bois de Rose no ao an-tsaina. Hatramin'izay anefa misongadina ny tsy fahafahan'ny vahoaka madinika mivelatra eo amin'ny seha-piariana fa ireo mpandraharaha sy mpanambola ihany no mahazo tombon-dainy. Tranga hita amin'ny vokatra maro izany na ny azo sarobidy hatramin'ny vokatra ny tantsapam-boly. Fa firy ny olona mba mahita tombony amin'izay arena aty amin'ny faritra Sava zay. Vitsy dia vitsy. Tapaka ny lalana Ambiloboe Voemara, tsy rariny zany. Zay tsy azo ekeny. Namidy ny vokatra taty amin'ny faritra Sava, nolazaina fa hisy ristourna miverina amin'ny commune amin'ny faritra taty amin'ny faritra Sava aty na ariary tsisy miverina taty. Zay tsy azo ekeny satria ny tombotsoa tokony ho azon'ny faritra taty zany tokony ho azon'ny faritra ivoahany vokatra rehetrarehetra dia tokony mba mijanona amin'ilay faritra. Tokony hifanaraka amin'ny atsembohan'ny tava no hinanana ho ny kandida ajo. Raha izy dia ny fampitomboana ny fidiram-bola isan-tokantrano, ny fisian'ny vary eo ambilian'ny malagasy tsirairay, ny fahafahana mampianajana ka ahafahany taranaka manatevina fahaizana mba ahafahan'izy ireo mandray andraikitra feno, ireo maridrefy izay napetrany amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Fa matoa mamboly dia te hazo vola, dia te hanakarena, tsisy mahamenatra zany satria manana andraikitra ary manana safidy tokony havitan'izany daholo ny tsirairay avy. Zay tanjona tsy maintsy apetrakintsika, tsy maintsy zay miasa dia mahita tombony ary tombony zany tokony ho zaraina amintsika malagasy tsirairay avy. Fanjakana mandalo dia homana no ajoro fa fanjakana miaro sy mitsinjo vahoaka no apetraka eto. Tsy fampanantenana fa asa no ampianan'ny fahantrano. Ary ho an'ity kandida ity, izany asa izany tsy vao tomboka fa efa natao, tsy vao mpanantenaina fa efa nisy vavany.